ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fifaliana levana no iarapanantsika amin'izao alatsinainy fa 5 ny volana Jolay izao. Ny mofinaina voalahatra ao antsika dia ny filazantsara masina araka ny Luka toko 2:20. Luka toko 2:20 andiny faraika amby 30 ka hatramin'ny 20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy ny Tompo: ry Simona, indro Satana efa nilofo nitady anareo ho kororohina toy ny vary. Nefa izaho mangataka ho anao mba tsy ho levina ny finoanao, ary efa mibebaka ianao dia ampahirezo ireo rahalahinao. Ary hoy izy taminy: Tompoko, vonona hanaraka anao na ao an-tranomaizina na dia ho any amin'ny fahafatesana aza. Fa hoy Jesosy: lazaiko aminao ry Petera, raha tsy mbola misy akoho maneno an'io dia andahy intelo ho tsy mahalala ianao. Ary hoy koa izy taminy: raha ny rahiko tsy hitondra kitapom-bola na kitapom-batsy na kapa ianareo, moa nisy zavatra nahory ianareo va? Dia hoy ireo: tsy nisy. Fa hoy izy taminy: fa amin'izao kosa izay manana kitapom-bola dia aoka hitondra. Ary toy izany koa ny kitapom-batsy. Ary izay tsy manan-javatra kosa aoka hivarotra ny lambany izy ka hividy. Fa lazaiko aminareo, tsy maintsy ho tanteraka amiko izay voasoratra izao, ary izy natao isan'ny mpanota. Fa efa tanteraka ny amiko. Ary hoy ireo: Tompoko, indreto sabatra roa. Dia hoy Jesosy taminy: aoka izay. Ray masinao, manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao fahamarinana. Amen. Jesosy hiatrika ny fahafatesana, Jesosy mamaraparana ny efa ao anatin'ilay fotoanan'ny herinandro masina, dia manafatrafatra any Petera, manafatrafatra antsika koa aza ny amin'ny lafin-javatra vitsivitsy hiatrehantsika ny asa misiona izay tian'ny Tompo ho tanterahantsika. Asa misiona no azo amintinana ny asa izay andrasan'ny Tompo amintsika amin'izao vanim-potoana ankehitriny fitoriana ny filazantsara izao. Raha toa ka mijery izany tsika amin'ity filazantsara ny Luka ity dia afaka manatsoaka zavatra 3 na 4 lehibe tsara mihitsy. Voalohany dia ny hoe ao anatin'izany asa misiona na asa fitoriana ny filazantsara, raha miteny moa tsika hoe asa misiona dia tsy dia tena le lafiny lehibebe kokoa zany, misandrahaka kokoa zany satria tena mitory ny asan'ny fiangonana mihitsy, mitory ny amin'ny lafy fitoriana ny filazantsara saingy mitory lay fampiainana le filazantsara mihitsy, lay fanafahana ny olona ateraky ny filazantsara. Tsy lay fitoriana ihany fa lay ataontsika koa hoe lay asa ateraky zany fitoriana ny filazantsara zany. Misintona ireo any anjorom-bala, misintona ireo tratry ny tsinga azo lena manafaka, zany hoe le filazantsara manafaka, fa tsy le filazantsara mamiaina zava-dehibe zay, fa ao mihitsy le filazantsara mitondra fanafahana, mitondra fifaliana, mitondra fihavanana. Dia izay no asehon'ny asa misiona resahan'ny Luka eto. Raha toa ka mijery izany tsika dia misy lafin-javatra vitsivitsy zay asehony zany. Voalohany aloha dia asehon'ny Tompo fa tsy mora zany. Tsy mora zany asa misiona izany. Tsy mora zany fa hoy izy manao hoe indro aho dia izao nahita ny Satana izay nitady anareo kororohina toy ny vary. Nampiomana mihitsy Jesosy zany. Fa hikororoka ny mpino tahaka ny fikororohana vary Satana. Izany hoe tena milaza mihitsy fa ho mafy ny asa misiona, ho mafy ny fitoriana ny filazantsara, ho mafy ny fianarahana ny Kristy. Dia manafaka ataontsika hoe mampitodika ny Petera zany, mampitodika ny mpiandra, mampitodika ny fiangonana amin'ny fahavonona hiatrika ny sarotra zany Jesosy eto. Mitaona mampitodika antsika hibanjina ny fandresena, fahatsiarovana fa efa nomanina isika hiatrika ny sarotra.
ny voambolana latina mampiasa nyty teny ny kororoana ity dia milaza manavaka, milaza hoe manavaka ary mazava raha teo koa fa rehefa miteny koa voambolana latina ny vulgate miteny hoe fahorinana fa hafatesana na fagirifirina de ity voambolana hoe mikororony ty koa ny ampiasainy zany hoe milaza fanavahana. Eto zany dia asa donona fa ny asa misiona na koa ny asa fitohina filazantsara na ny zavatsarotra lalovana ao anatin'ny fitohina filazantsara de fanavahana ihany koa amin'ny tena izy amin'ny mody izy. Rehefa mikororoka vary isika de zao miavaka ny vary amin'ny akofa, na koa rehefa mitsoka ny rivotra atao hoe misy voankazo maniry, misy paiso na paoma de mitsoka ny rivotra, ary rehefa mitsoka ny rivotra de zao miavaka ny voankazo lo amin'ny voankazo tsy lo, mitsana ny voankazo lo, mitsana le tsy ilaina. Izay le hoe kororona amin'ny teny latina. Zany hoe milaza zany fa izao manao hoe ny fahoriana amin'ny teny latina de milaza hoe fanavahana. Ary dia ao anatin'ireny fizahan-toetra ny fitoriana ny filazantsara reny koa no hanavahana ny hoe itony ny tena mpanompon'Andriamanitra, itony no tena mpitory ny filazantsara. Ny tena mpitory ny filazantsara na ny fiangonana mitory ny filazantsara de izao fiangonana vonona niatrika ny sarotra, mpanompon'Andriamanitra vonona niatrika ny sarotra, raha tsy efa miatrika ny sarotra mihitsy aza amin'ny fitokiana ny filazantsara. Zany hoe tsy irony mpitady tany tany malemy amin'ny renam-pangady na sanatria manjona ao anaty kovetaka ny efa-pino indray no loarana ao anatin'ny fiangonana ka jerena ny hijereva satria misy fiangonana tahaka zany amin'izao andro ankehitriny zao ny kristianina efa anatin'ny fiangonana indray no sokirina de jerena ny fahalemen'ilay fiangonana de aratsiana ilay fiangonana mba azahoana mamoaka an'ireo kristianina ao anatin'ny fiangonana io mba hoentina hanaraka fivavahana zay aiza moa misy fiangonana ahitanao tanteraka raha mbola eto ambonin'ny tany, aiza misy olombelona ahitanao tanteraka, aiza misy mpitory filazantsara tanteraka, misy foana zany. Fa izao ny tena mpitory ny filazantsara dia tsy mitory ny fahalemen'ny fiangonana akory na mitory ny fahalemen'ny mpanompon'Andriamanitra mba hahatonga ny olona hiala ao anatin'ilay fiangonana, mba hahatonga ny olona hiataka ao anatin'ilay fiangonana de indraindray ny fahalemen'ireny fiangonana ireny notorian'ny sasany na ny fahalemen'ny mpitondra na ny fahalemen'ny kristianina na ny fahalemen'ny rafitra na ny fahalemen'ny fomba fiasa reny notoriany de manjary betsaka ny miala ao anatin'ny fiangonana indray mba azahoana mandrobona maka azy reny indray. Tsy zany ny mpitory ny filazantsara. Mpitory ny filazantsara mitory an'i Kristy, mitory an'i Jesosy ary tsy mitondra ny olona hiala ao amin'i Jesosy fa mitondra ny olona ho tamana ao amin'i Jesosy ary resy lahatra fa ny fiangonana rehefa mitory an'i Jesosy Kristy tompo de zao zay ny mahafahalobola. Paoly de efa niteny an'io miteny hoe raha mbola Jesosy Kristy nitoriana de faly foana. No zany de izao ny kristianina dia izay mpitory ny filazantsara de efa homan'ny tompo hoe mety mandalo zavatsarotra ianao, mety mandalo zavatsarotra ianao fa ny tena kristianina ny tena mpino de izao vonona hiatrika izany ary fanavahana fanivanana ihany koa zany. Ny zavatsara de sady fanivanana ny mpitory ny filazantsara, ny fanefena ny fiangonana amin'ny asa fitohinana ny filazantsara. Fa ny faharoa zay aseho an'ny tompo eto de zao manao hoe zava-dehibe amin'ny asa misiona tantarain'ny liko eto de zao izy manao hoe zao noho izy hikororokanareo Satana fa izao noho izy rehefa mibebaka ianao dia ampahirezo ny rahalanao. Zany hoe ao anatin'ny zavatsarotra de zao zava-dehibe ny fibebahana, tsy haresin'ny tompony te manao hoe na de ny vavahadin'ny fiainana tsy tara tsy haresy azy, zany hoe andresy ny fiangonana, mandresy ny finoana, mandresy ao anatin'ny fizahan-toetra isika satria Jesosy mivavaka ao antsika. Romanina 9:9 Jesosy dia eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra mifona ao antsika. Epistily nosoratany Jaona raha misy manoto de marina solo vava eo amin'ray isika de Jesosy lay marina. Zany hoe Jesosy mivavaka ao antsika de mandresy isika ao anatin'ilay épreuve na lay fizahan-toetra lalovan'ny mpitory ny filazantsara. Fa izao izay mandresy de papahery. Zava-dehibe lavana ilay fifampahirezan'ny mpitory ny filazantsara. Zava-dehibe ny fifampahirezan'ny mpino amin'ny asa fitohinana filazantsara satria mafy ny asa, sarotra ny asa, mangirifiry ny asa de izao adiditsika samy kristianina no mifampahery.
mbola ao anatin'zany asa fitohina filazantsara zany dia tokony resy lahatra isika fa zava-dehibe ny fifanoanatsika sy ny fifampahirezatsika ny tsy famelantsika ny namantsika ho irery ao anatin'ny atsarotra ny tsy famelantsika azy rery ho irery ao anatin'zany asa fitohina filazantsara zany fa ny asany indray de asany anankiray ny fahombiazany anankiray de fahombiazany anankiray no zany de hoe ny tombona hoe rehefa mibebaka ianao ao anatin'ny fizantoetra lalovanao andresy ianao satria mivavaka ao anao fa izao rehefa mandresy ianao de mandana mampahery ny rahalahnao satria ny rahalahnao koa de mbola andalo fizantoetra tahak'izay ny lalovanao re afako mazava be ny teny liketo ny mpitory ny filazantsara ny kristiana ny mpino de zao olona natao hifampahery tsy hifanakivy tsy hifampitsara tsy hifanala baraka tsy hifaneso tsy hifanenjika fa izao natao hifampahery ary zay mibebaka de zao mampahery izy rehefa avy eo ny tranga matsindraindray ny mibebaka de zao mandatsa ny mibebaka de mitsara ny mibebaka dia maneso ny mibebaka de manameloka fa izao tsy zay no izy io jesoa rehefa mibebaka ianao rehefa avy nandresy lay fizantoetranao de zao mijoroa pampahery fa ny fahatelo am'izay zava-dehibe asain'ny tompo tsarotsika rehefa komarala de zao ny fahavononana amy lafiny toe-panahy fa fahavonona koa amy lafiny materiel ho Jesosy miteny manao hoe mazava tsara de izy manao hoe zao no izy izay mahana kitapom-bola de aoka hitondry ny azy izay tsy manatsapatra de aoka izy varotra ny lambany ka hividy azy zany hoe toe-tsaina voninkiady toe-tsaina tsy toe-tsaina tian'ny tompo de ny hoe ilay eo mpitohina filazantsara dia tsy hoe olona zatra tolorana tsy zay loatra fa olona zay miomana amin'ny fotoana miomana amin'ny zavatra rehetra toe-tsaina zay mpitory ny filazantsara de olona iankinana ny mpitory ny filazantsara de olona iankinana tsy hoe iankinana ny tompo mihitsy azy zany hoe azony tompo iankinana venao amin'ny fitohina filazantsara io de asainy mivonona isika amin'ny zavatra rehetra mivonona amin'ny ara-panahy fa izao koa mivonona koa am'izay zay mety ho ilaitsika mihitsy azy am'izany fitohina filazantsara zany ndray mantsy marina loatra ny teny sotra masina hoe zay mitory ny filazantsara de velomin'ny filazantsara mazava io de ny velomin'ny filazantsara de zao ny tompo mikarakara fa misy fotoana eo amin'ny asan'ny fitohina filazantsara tena ilain'ny mpino mihitsy ny fiomanana amin'ny zavatra maro samihafa zay ampahany raha amin'ny tompo refako raha matsiaro ny ireo mpitory ny filazantsara teto Madagasikara isika hoe ny taonjato sy 2010 dia mitondra zavatra be dehibe teto amintsika ny fitohina filazantsara reo misionera dia nitondra zavatra nitondra ny omana tsy hoe fahalalana ihany ny entiny teto fa nitondra mizy fitaovana maro isan-karazany no entiny teto sy raha ny imprimerie ny entiny teto nafahana namoaka boky amangazety literatura kristiana ny fitaovana maro isan-karazany tsy ny fitaovam-panoratana ihany fa na ny fitaovana zay nentina nanorina trano fitaovana ny fahaiza manao nentina nanorina reny nanao paibato isan-karazany rehetrareny zany hoe ny fiangonana de zao ny fitohina filazantsara dia ny olona manontolo sy ny olona rehetra ny hitoriana ny filazantsara no zany dia raha tsy ao anatin'ny fiangonana zany toe-tsaina hoe fitohina filazantsara dia ny manontolo mihitsy ao anatin'ny olombelona no miasa fa tsy hoe zay efa vavaka de zay eny zava-dehibe ny vavaka fa aiza ny farany hitan-tsaina aiza ny fomba fiasa aiza ny vola mikarena aiza ny fahafozana zany rehetra any dia ilaina amin'ilay fitohina filazantsara zay ny tian'ny tompo takatry ny filazantsara eo ampamakina filazantsara klika rehefa mitory ny filazantsara anao de mivonoana hizara mivonoana anome marina fa miany tompo fa mivonoana amin'ny fotoana sasany tena iankinana ianao amin'ny fotoana sasany idodododona ianao amin'ny fotoana sasany angatahany ianao fa tsy angataka amin'ny fotoana sasany ianao no anome fa tsy hotolorana amin'ny fotoana sasany de zao ianao mihitsy no iaro zay dikany teny hoe mitondra sabatra fa ny fahatelo faefatra rehefa koraly zay
tiany lioko takatritsika dia andiny 7 dia 7 ary ireo tamin'ny tompoko indreto a sabatra roa de hoy Jesoa taminy aok'izay lay nahoana nefa nahoana de zao ny filazantsara dia fiadanana ny tompo miteny hoe mitondrà sabatra inona moa dika ny teny hoe sabatra dika ny teny hoe sabatra tsy sabatra aminona loatra nge io hoe tsy de zay loatra fa fahavononana hiasa fahavononana hiaro ny hafaza dia rehefa netana teo am' Jesoa tokoa le sabatra anankiroa zary mpiandro hoe reto raha misy sabatra anankiroa dia ho Jesoa aok'izay mazava tsara raha sabatra nytadiavo zao mpianatra de misy anankiroa reto ahoana koa moa zany nananany reto mpianatra reto sabatra anankiroa tapitapoka teo fa ahoana ary fantatsika moa fa misy am'y mpianatra zelota misy am'y mpianatra tia tanindrazana rehefa miteny hoe mpianatra lioka de zao tsy ny apôstôly any zay fa misy karazan'olona be dehibe ao amin'ny atao hoe mpianatra araka ny lioka hitatsika fa am'lioka le misy hoe Jesoa nandrika fitopolona rehefa miteny hoe mpianatra lioka de malala hevitra malalaka mihitsy zany tsy ny 20 ihany io zany dia am'ireo mpianatra reo de misy amin'izy ireo tena olo tsotra misy amin'izy ireo izay olona tia tanindrazana nana sabatra tany amin'ny tany de netiny teo am' Jesoa arahoany reto Jesoa teo Jesoa aok'izay zany hoe tsy ndraisin' Jesoa le sabatra mazava ho azy satria raha ny teny Jesoa manao hoe mitondrà sabatra midika zany dia nasainy vonona amin'ny atrika ny fitokiana filazantsara tsy hoe ny rainy amony loatra fa ny rainy hiaro ny mpiarabelona hiaro ny asa fitokiana filazantsara tsy amikery anefa zay natonga ny hoe aok'izay tsy amikery anefa zay nidikany hoe tsy ndraisiny le sabatra anankiroa satria toy ny teny reto toy ny taonan'i Jesoa anao herisetra dia ny filazantsara zay nidikany teny hoe aok'izay de zao tsy hoe tsy amin'ny alalan'ny fampiasan-kery akory na amin'ny alalan'ny ady na amin'ny alalan'ny fifandirana fa ny filazantsara na ahoana ny votoatiny de zao fiadanana voavelany eloka fitafiavanana amin'ny olombelona fitafiavanana amin'Andriamanitra ny olombelona zay mino de afao amin'ny tompo izy zay mino de tao amin'ny tompo hiasa zay mino de tao amin'ny tompo hizara zay mino de tao amin'ny tompo hiankina ny hafa zay mino de tao amin'ny tompo hamoron-javatra zay mino de tao amin'ny tompo mpanafaka zay dikany teny aok'izay afaka malala am'izay fiandohan'ny herinandro zao dia mitaonanao Jesoa mitaonanao ny lioka atoky ny fitondran'Andriamanitra ny fiainanao mitaonanao ny tompo atoky fa maniraka anao izy mikarakara sy mamelona anao izy ary mitaonanao kanefa izy andray andraikitra hianteran'ny hafa hianteran'ny mpiarabelona de rehefa mibebaka ianao de mandehana ho mpampahery valakitsika tompo am'saoranao am'izao herinandro vaovao nomenao anay zao misaora fa Andriamanitra be indrafo ianao ary izay no obesiasy ianao mahatoky manavatra anay ianao fa nandray zay mandalo zava-tsarotra romotra lay ratsy de andrava ny fiadanam-ponay sy ny fifalianay sangefa nanome toky ianao fa mpandresy zay ary manafaka anay ianao amy tahotra amy tebiteby amy tsy fisina vaovao ny herinandro tompo manomboka miasa zay de akahitany fifaliana ty herinandro vaovao menao anay ty de rakovy amy fahasoavanao ity herinandro ty aza mafona masaraka anaynao Jesoa amin'ny asa fameloma-tena amin'ny fanomponanao amin'ny fiainana isan'andro jereo ny tanindrazana hitanao ny fahantrana jereo ny fiangonanao zay mitory ny filazantsara ataovy mitoetra mandrakariva amin'ny fahasoavanao de meo anay ny fahasalamana sy heri-tanjaka ny fiadanam-po izy efa nampanantenenao any mpiny ny fiadanako navelako anareo de ataovy mitoetra betsaka ty anatinay ny fiadananao Jesoa misaotra tompo malalo amen